tontosa tamin'ny mpihalahina ny 17 Jolay 2024 ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny Italie Générale misana ny ivitoerana famonoana valala Vonjimaika Andriamaro Ahina Tsitoaina Ravonjatovo sy ny Italie Générale vaovao Andriamatoa Italie. Ady nasionaly hiarahana ny mpisehatra rehetra ny ady amin'ny valala. Efa maro ny ezaka vita ary nahafa-po tokoa ny vokatra. Mbola maro ny adidy miandry ary ilaina ny firaisan-kina sy fiarah-miasan'ny rehetra, hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny fanohanana nentin'ny FIDA sy ny BAD. Naneho fankasitrahana ny mpitantana teo aloha ny ministra tamin'ny ezaka vita sy fanoloran-tena mavitrika nentin'izy ireo. Ny arahaba sy ny rarisoa ihany koa ny mpitantana vaovao mba ahavitan-tsaka sy andavany ny asa nanendrena azy amin'izay famongotrana ny valala eto Madagasikara izay azo lazaina fa dingana lehibe ho amin'ny fahafitantena ara-tsakafo. Azo atao hoe joro amita ny adidy mba niarovantsika indrindrindra ny fambolena, niarovantsika ireo malagasy mpiray-tanindrazana ary niatrehantsika izany fanamby lehibe dia ny fahavitantena ara-tsakafo amin'ny fiarovana ny voly atao sakafo zany izay velorano napetraka amin'ny filoham-pirenena Rajoelina. Fahavitantena ara-tsakafo izay tsy midika hoe mamokatra fotsiny ihany fa arovana koa ny vokatra mba hisy ny tonga eny ambolian'ny malagasy tsirairay. Manandratra ihany izay fisaorana ny ekipa rehetra izay ireo mpiara-miasa rehetra amin'ny CCILA mampanantena fa ao namosonareo, manohana anareo, manampy anareo ary tsy vitaneo manampy fa hanohy ny fandraisana anjara amin'izany ady amin'ny valala izany hitaly pasitra rehetra. Nanao ny famelabelarana ny paikady amin'ny ady amin'ny valala tsika dia efa napetraka hoe tsy avela ho rarahan'ny centre irery intsony ny ady amin'ny valala, tsy avela irery intsony izy ireo fa andraikitra ny ministera maromaro manomboka izao manohana ny ady amin'ny valala ary azo matoky ianareo fa teny zao dia efa manomboka ny anticipation. Pakadapetraka amin'izao ny ijerena sy anaraha-maso ireo toerana izay betsaka ahitana andiam-balala. Teny filamatra ny hoe famonom-balala voafehy dia ny fambolena sy fiompiana mahomby.